Torakovitra ka nanao ny fomba rehetra nanakanana ny fety fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahan'ny filoha Marc Ravalomanana tao Toliara ny mpitondra fanjakana ka nampiasa ny mpitandro filaminana ho herim-pamoretana sy fitaovana politika indray. Vao maraina dia fanibahana an'ireo bebotina azy baiko ireto ny lalana rehetra miazon'ny magro ao an-daboly. Noho ny tolakandro ny ALAHADY andalana ho any amin'ny magro ny delegasiona sy ny biro politika tim ka voasakana. Tokotaninay iany io Tokotaninareo? Ya, tokotany fanana manokana. Manana io, magro io. Tsy fantarao fa president Ravalomanana ny magro. Tsy mbola fantatra. Lasa filambany le izy raha izay koa se. Anareo misy taratasy ve. Raha tsy mahazo alalana, na tokotany privé io, na tokotany mpanjakana io. Hanao fihetsiketsehana amin'ny voie publique tompoko sy amin'ny toerana tokony sakanana amin'izany. Voie publique nga mahafantatra ny dikany hoe tsy voie publique fa enceinte fermée. Tarihana be avy ihany hoe tsy voie olona fitarihana ka mandra-patongana ihany tsy misy fitangorona teto raha tsy natao préfet zay matsy. Eo am'izay ny fanontaniana raha hoe manana réquisition ve nareo chef tsy afahanay mampiasa an'le C'est mes tourne votre parole monsieur. Manana autorisation ve nareo? Réquisition zay manana. Afaka hitanay Zay manana réquisition. C'est où il y a une autorisation nareo fa nareo mitariky olona. Dia asehoko koa nia. Zay tsy tariky olona fa zay tariky reto zao andeha ao magro zao anareo manao manifestation ao amin'ny toerana lazainareo hoe anareo dia namany tsy misy réquisition zay manana. Afaka mba hitanay ve afaka mba mety mahita an'izay ve zay zafady. Asehony autorisation nareo aloha dia azafady aty aminay aloha le izy. Azafady aty aminay monsieur le député de Madagascar élu Antananarivo. Ozy izy anao hoe lany tao Antananarivo samihafa. Tsy discuter an'izay monsieur le député de Madagascar ajaina. Fa izao fotsiny le izy hoe lasa misy abus d'autorité. Sisy abus Abus d'autorité zay aminay. Fa rehefa tsy mahazo autorisation tompoko efa nanambaran'izay ny préfet maly entsika rehetrarehetra dia alao mifanaja. Mifanaja isika. Zay ny tsy manana eritreritra ny anakorotany. Fantatra re tsara fa raha mbola mipomba amin'ny président Ravalomanana zany nanao hetsika tsy mbola nisy korotana ary tsy nisy fandrombana na hatreto Toliara io na trano fianarantsoa na trano Antananarivo. Zay indrindra matsy fantatra mihitsy. Fanajana baiko ile anareo fa tsy fanajana lalàna. Fanajana baiko ile anareo zay ny tiana rehefa lalàna dia lalàna. Zao samihafa nisy fanajana baiko ordre sy ny fanajana lalàna samihafa zay. Zay indrindra matsy dia mirafitra aty ambany aty ny baiko. Ok, d'accord. Ianao juriste, zao ianao ny avocate aloha, zao avocate aloha. Efa nijerentsika ve lalàna zay milaza hoe raha propriété privée information no atao. Fa tsy mila autorisation zany. Nanao information zahay dia nangataka zahay. Afaka azafady tena natao tsy nitapahako aoka tsika mba ifanaja chef de commissaire. Anazava zany zao dia satria lasa bodongerina le izy. Tsika na samba Toliara eto iaby araiky ny tanjona atsika dia fanehoan-kevitra ho an'i Madagasikara. Zay ngamba mazava zay. Dia nalàna zany hainao tsara zany fa autorisation raha ohatra ka propriété la lieu public fa raha ohatra ka propriété privée kosa dia information nataonay amin'ny autorité locale sy ny amin'ny préfecture. Zay zany nataon'ny autorité locale ny fanambarana zay nataony zany dia hoe famoriam-bahoaka. Famoriam-bahoaka fotsiny tena fa tsy hoe famoriam-bahoaka amin'ny propriété privée. Mazava ngamba zay. Qui dit famoriam-bahoaka zany amin'ny lieu public mila autorisation. Andeha tsirairay zahay minitra vitsy taorin'izay nirefidrefitra ny pomba Mandatsandramaso. Nampiasa hery tamin'ny vahoaka saika iarapaly tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny mpitandro filaminana.
Ny katona avokoa ny tsena no ny erim-pamireta ny mpitondra fanjakana. Ao ihany koa ireo natahotra sy nanana olana manokana no ny fipoha ny paoma mandatsa-dranomaso mafy dia mafy. De tsy mba atao pitirany lera ve le izy mba paritaka an'le olona fa de mijaly le za zao. Tena tsy hitanay ny atao. Tena marina ange zany mba teneninareo ihany reo fa tena nareo ma tsy mpanao gazety mba afaka miresaka amin'zareo hoe mba misy zaza roa volana ato sepitra mihitsy izy eo tena tsy hitanay ny zava-tsy atao. Na ireo tompona andraiki-pahefana eto Liaraza dia nitsoaka ireo olona ankasa iresaka amin'ny délégation avy amin'ny antoko-timy manisapotsy lasa teo. Zoma tamin'ny efatra vao nahazo an'ilay taratasy avy amin'ny préfet izahay izay milaza fa tsy azonay atao ny mamory na mifamory ao anatin'ny toerana io. Dia niezaka nanantonareo manam-pahefanareo man tena anay tompoko efa tonga tany izahay dia gaga fa nitsoaka daholo ireo olona reo tsy hita. Dia nantona ny mpitandro filaminana izahay izay mbola tsy lehibeny ihany koa fa ny ambanimbany izay dia nilaza izy fa hoe raha magro dia tsy ekenay fa raha mitoeran-kafa dia ekenay. Zay nefa zany mbola tsy isany koa ny garantie hoe ekeny ve le toeran-kafa izay andehananay. Nefa ny fanambarana izay nataonay tamin'ny vahoaka manontolo sy ny mpanaradianay dia ao magro ny fotoana fanomezana. Efa tonga aty daholo satria congrès régional nataonay tonga aty daholo ny avy any amin'ny district hafa manerana ny région ny Atsimo andrefana. Nandany vola reo olona reo nandany fotoana reo olona reo hamonjy an'io congrès io. Tonga ihany koa avy amin'ny faritra, amin'ny faritany anatrika an'io dia satria fankalazana ihany koa ny nateran'ny président Ravalomanana dia tonga zany any amin'ny faritany izay anatin'ny antoko-tima sy ny RMDM miaraka ankalaza anazy miaraka amin'ny fotoana io. Mampalahelo fa lany fotoana sy lany vola reo olona reo efa tonga eto Toliara zay vao navoaka amin'izay ilay taratasy milaza fa hoe tsy azonay atao ny mivory ao. Dia ny tena marina voalohany eto aloha io toerana io dia toerana tsy lieu public hoy izay fa lieu privé. Voalaza ny lalàna tompoko alalàna manan-keratra amin'izao mbola tsy misy manafoana anazy fa tsy mila autorisation na fahazahoan-dalana avy amin'ny manam-pahefana eto an-toerana fa fanambarana no nataonay izay nataonay tokoa zany fanambarana zany ary tamin'ny fotoana maharitraritra no nanaovanay anazy. Midika ho fahalemeny ny mpitondra fanjakana izay Lany Tamin'Ny Halabato kosa izao fampiasan-kery izao. Izay aloha amin'ny mahantoko politika anay joro ara-dalàna ary vao tamin'ny herintaona zay sy tamin'ity taona ity nanavao ny déclaration d'existence anay amin'ny mahantoko politika anay sy amin'ny mahampanohatra anay manana zo izahay ary manana didy ihany koa manatanteraka n'izany congrès-na izany ary zoanay zany arovan'ny lalàna ka zay tsy maintsy hitaky ny zoanay amin'ny fanatanterahana n'izany congrès-na izany. Raha tsy ahivina aloha zany dia marina zay voalaza zay fatahorana ny zavatra misy efa nisy teo satria mety tsy ho azonareo sary efa nipoaka intelo teo ny bomba lacrymogène manaparitaka ny olona zany zavatra zany dia fampiasan-kery amin'ny vahoaka zay anatrika fety anatrika ny congrès zay tsy mitondra fitaovam-piadinana kely ary nefa zo fototra ary zoanay amin'ny mahatoko politika anay no manao an'izay congrès zay ny fampiasan-kery aminay aloha dia amin'ny hery tsy mitovy dia midika tahotra zay
ary midika fahalemena ho an'ny olona mitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotima kosa no tonga nanatrika ity fety saika ho atao ity ka namafitsin'izy ireo fa jadona tsy fahazakana demokrasia izao zava-mitranga izao. Efa leo an'ireo olona ireo le vahoaka, efa tena leo sy boboka nyreto fitondrana reto ny vahoaka ary fantany zany. Izay no mahatonga azy ny baiko satria mampiadiny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka. Raha ny zavatra teo dia fanina tanteraka na le komisera nandraratsika tsy hitsofoka atao hoe aiza ny taratasy afahanareo manakana anay fananany manokana izy metra teo io. Fanana ny président zao navaliny nanao hoe io manana koa ve anareo fanontaniana navaliny fan zany hoe tsy manakavaly ry zareo ka dia zay leo an'ireo fitondrana ireny vahoaka tsy mahavaha olana le fitondram-panjakana dia aty amin'ny olona tsy manitsina milamina no ilana vaniny ka dia mbola mangina isika mpahafantaritsika amin'ny fotoana mamety azy mety amin'ny herinandro manaraka iny amin'ny raisam-pirenena mpahafantaritsika amin'ny vahoaka malagasy araky ny teniko teo tsy mahavaha olana zao fitondrana zao ilaza isika iresaka ifaly ifetony nalehany atao DESAMBRA ka dia eo tsika mahita azy manaraka. Fampiasa-kery tahaka izao sisa no mba anehoany ny fitondrana any Rajoelina Antanjany rehefa avy nampatory mitsangana sy nampahory ny vahoaka malagasy. Olona Hanao Fety no nitsingerin-taona naterahany no sakanana. Izay tokoa ilay fanjakana sisa rehefa lany tamin'ny Halabato ka tsy mahazaka ny amaroan'ny vahoaka an-Toliara saika anatrika ny fihaonana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana.